araky nefa nazavako anareo moa zany a le adipoko a Madagasikara tsy vo zao io a na ny état fédéral no iteraka adipoko a fa ny adipoko a dia zavatra nivolavolainy fivavahana kristianina io fidiran'ny fivavahana kristianina no nitarika ny fanavakavahana ara-poko indrindra fa ny elanelana misy amin'ny afovoantany a sy ny tanindrana na miresaka lafa fampianarana io satria ny tany voantany nahazo fampianarana tamin'ny andron-dratagna voalohany a tany amin'ny 1810 a dia ny mission catholique no andraikitra fampianarana dia natao ankilabaony tany amin'ny sisiny tetikadiny kristianina io a ampisarasarana ampilavakavahana ny foko dia miditra ampanjanatany rehefa avy eo a dia mora ampanjanatany no manjanaka Madagasikara rehefa teraka zay adipoko zay fizarazarana zay dia hoariko manokana amin'ny étude nataon'ny université ny Cambridge andiny fahatelo hoe the churches and the politics of ethnicity nanao recherche aleo mikasika hoe inona moa natonga ny tany Rwanda ny famono faty a ny Hutu sy ny Tutsi famono faty angamba mety tsy fantatrao angamba ny génocide tany Rwanda fa nisy olona eo amin'ny efa ho ray tapitrisa no maty ny famono faty amin'ny miaraka amin'ny ina moa zany coupe noho ny hoe tsy fitovizana hoe foko samihafa nanino reo foko reo niady a nanino reo foko reo mifamono a dia ny fidiran'ny ny eglizy no tompony andraikitra voalohany tamin'io tany aloha be tany io misy recherche nataon'ny université hoe ny eglizy no fototry ny génocide tany Rwanda to tsisy hafa amizay na Madagasikara fa zany hoe atreto zany tsika aloha zany ny isorana Zagnahary fa mbola tsy mifamono fatsika atreto fa raha toizany io fivavahana kristianina io dia tsy maintsy afara amizay satria potika le malagasy potika le fihavanana malagasy potika le firaisakina malagasy potika le fitiavan-tanindrazana potika le fitiavana ny tany sy ny fomba zay ny asan'ny fivavahana kristianina zay fanapotehana ny identité nationale zay no asan'ny fivavahana kristianina voalohany rehefa tonga firenena anankiray ina moa ny tanjony ny tanjo fivavahana kristianina angamba hoe atonga anao any paradisa hoe lasa ny paradisa daholo ny gasy aza sagnana ny tanjony dia androba ny fanananao dia ahoana ny androban'ny fanananao potehany aloha ny culture anao potehany culture anao dia zao mahazo tsika zao ny résultat a Madagasikara am'izao fotoana zao potika tanteraka ny fihavanana potika tanteraka ny asina maolona ino zany feno makorela feno bara feno famon'olona champion du monde amin'ny kolokolo a Madagasikara ao tsisy tsony zany fady tsisy tsony zany zoky sy zany fa fitiavam-bola sy fitiavan-tena misy ao Madagasikara ao nareo ihany miainao zany dia mahafantatra fa navoaka amin'ny 10 anao dia vonon'olo faty ianao na ohatranonao anao mbola matavy mbola tafihin'olona zay ve nivokatry ny fivavahana kristianina 2 siècle théorina zay ve nitadiavinareo na fivavahana kristianina izao zava-misy ao Madagasikara zao ireo mpitolona hitanareo miaraka amin'ny lavarobo setritretrareo reo ve setrinareo fa ampanoso ao Madagasikara ny tanjonireo tsy fantatrareo ve ny kolokolo ataon'ireo kolokolo sy ny vetaveta ataon'ireo hatramizay tsy fantatrareo ve zany mifampitaritarika any am-piangona na tsy ary ireo ka io izy da raha ohatra moa zany azavaiko amin'ny teny anglisy izy ino moa zany lava be eo fa niady ChatGPT ino mamintona azy tsy tianareo ny ChatGPT fa source itony recherche atony manontany zavatra anao ChatGPT domenanao source université de Cambridge zany hoe na mianatra reo hijery ChatGPT na mbaninao mpijery ChatGPT fa ny ChatGPT dia ny source hitana nrehetrarehetra any fa raha inao nanao recherche hoe ina fandraisan'ny kristianisme sy ny adipoko amin'ny firenena afrikanina dia hitady ina moa zany page BDB anao zany hitady an'izy aiza zao fa amin'ny ChatGPT dia izy mitady zay ngely izy mitovy anao mijery internet any io mitovy anao mijery documentaire any io mitovy anao mijery YouTube io na mijery télé na tsy haiko zay source
source de connaissance anareo a fa ny azy a malaky be ny azy ny fanaovana anazy io de mazava tsara mihitsy izy hoe le rôle des missions catholiques de à partir de l'arrivée des pères blancs mon père fotsy tamin'ny sivanjato sy arivo a dia nametraky izy zany hoe mythe amitique zany lazainy fa ny Tutsi zany manana race manakaiky koa ny européenne zany hoe lazana fa race ambony ny Tutsi zay zany forony zay mythe amitique zay ny forony ny ina moa zany ny missionnaire blanc ohatrany any amitsika any zany ohatrany hoe merina zany ohatrany hoe lazana fa fotsy lazana fa zao a aina ny véhiculé an'io a ino zany fanambanina sy fampiakarana ny race na de race moa zany terme race zay tsy mazy fa aleo reste comme zay race zay de azo reo ty fitenenina de ny créan'izay izy antourne européenne de le lazainy fa hoe reto le Tutsi reto zany a no olona intelligent cultivé mianatra na ampianariny a tokony hitondra firenena fa ny Hutu tanao io intelligent izy naturellement intelligent à gouverner de fa ny Hutu izy de rasy ambany de reny zany le mpamboly zany tokony miasany zany ohatra nataony zareo tsy hafa mihitsy tamin'ny merina sy ny tanindrana io de ny église l'administration coloniale miaraka miasa de privilégié ny Tutsi de zay nataony tao amin'ny merina tao Antananarivo tao afovoan-tany privilégié zareo ny merina de merina no ampianariny manao greffé any amin'ny sous-préfecture retretrany ino zany sous-préfet ny trésorier netraetra de merina daholo nataony mitotsi sy hafan'io fa saingy taty aorina nivadika ny race l'église catholique change progressivement de camp nivadian'ny missionnaire catholique zany tany Rwanda de ny Hutu ndray no favoriseny de refa tonga saina amizay zany ny Hutu hoe kay zany tsy zay le ambany tsy zay le tsy misaina tsy zay kay le olona bady sy tanavo fa zay koa mba samy intelligent ihany direct ny famonoana teo amin'ny Tutsi sy ny Hutu de au début de l'église ny colonisateur de population de privilège ny Tutsi tsy hafa Madagasikara schéma mitovy fa ny kristianisme ny fatokan'ny kristianisme no natonga ny adipoko sy ny fizarazarana en Madagasikara kristianisme de toy zany kristianisme anareo